Mirabatsika andary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana tafatafa ity amin'izao alakamisy fa 7 ny volana aogositra taona 2024 izao fandarana tafatafa moa tsy hivinany rehefa alakamisy tahaka izao iresahana ny lafiny politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny irana manatotosa amin'ny groupe Ultima Media ahitana ny gazeta Ratsalia Nouvelle sy ny Courrier de Madagascar miaraka amin'ny eto anivon'ny vondrona na ny groupe Cool TV et Cool FM izao fandarana tafatafa izao vahintsika amin'ny an'io ty ary Andriamato James Ratsima raha atsivona fofoy Andriamato James Ratsima nisan'ny nafatarana azy ny fanakenany sy ny fitsikirany ny fitondrana Ravalomanana tany amin'ny faraparan'ny feptom-piasan'ny io fitondrana io tany talolohan'ny taona 2024 avy eo moa sady mpikambana raha teo amin'ny vony antoko fihavanatsika sekretera general Andriamato James Ratsima nanana candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zareo tamin'izany tamin'ny alalan'ny pastera Daniel Rajacob tateorina tsy dino eny firy izy raha tsy taty amin'ny faraparan'ny fitondrana tetezamita ary amin'izao fotoana izao nanangany ny antsona hoe mandatezan'ny titandrazana malagasy ny tenany ary anisan'ny londo amin'ny sorona mpitarika an'izany fikambanana izany miarabanao ny fandarana tafatafa amin'izao maraina izao Andriamato James Ratsima. Faly miarabanao ary miaraba ampiainonao rehetrarehetra ampiain'ny Cool TV rehetra dia miaraba manokana ny teknisianina atao aminareo rehetra koa. Ya, tsy hivina moa zany fa ny teknisianina miaraka amintsika Angelo sy Elaza eto amin'ny fanolorana kosa Sinez Ramarson. Ny anokafantsika ny resadresaka Andriamato James Ratsima dia ny makasika an'ity fikambanana Front Patriotique Malagasy ty mandatezany ty tandrazana ny antonantony sy ny tanjona tamin'ny namoronony nananganana azy. Sotra tompoko, ny mandatezany tena ty tandrazana dia araka ny fiteninao fikambanana izy io fa tsy antoko politika akory. Izahay ao dia tamin'ny efa oeritaona izy zay no natsangana ary ny antony nananganana azy dia midika mazava zany hoe mandatezany tena ty tandrazana zany. Nanontany tena mantsy zay hoe mbola ty tandrazana ve sika malagasy sa mpivarotra tandrazana ny tena betsaka eto amintsika. Dia lasa ny eritreritray mpikambana vitsivitsy hoe tsara raha manorina fikambanantsika andravonana ndreo rehetra tena laza ho ty tandrazana dia sy vanitsika avy eo hoe reto ny tena fantatra hoe ty tandrazana, reto mpivarotra tandrazana, reto ny atao hoe tsy mivarotra fa mipetraka tsy manao ninina. Dia nitafatsangana tamin'ny heritaona izy io ary antsika miteny zao izy eo amin'ny 15,000 adhérents eo izy. Manerana nosy? Manerana nosy. Tsy nosy ihany fa hatrany impita rehetra any fa ny eto a Madagasikara eo amin'ny 9700 eo ny adhérents fa manerana ny tany hafa ny diaspora rehetra any dia eo amin'ny 15,000 adhérents eo izy amin'izao fotoana izao ary malagasy daholo fa tsy hoe vahiny na inona eo no tena hiavahany malagasy tena tia tanindrazana ny ao anatiny ao tsy tia ohatra hoe sasatsasany fikambanana dia tanjona hitadiavam-bola sy ny sisa fa io tsy zany tena hoe fitiavana tanindrazana tsotra zao no nanaovana azy. Ahoana no amaritana ny amin'ny hoe tia tanindrazana? Raha vao miresaka an'izay anao dia tsy maintsy faritanao koa aloha izy hoe inona le tanindrazana. Tena marina manko raha tiako raha za manokana dia izy hoe tany taranaka no tena marina amiko ho an'ny taranaka ny amiko manokana moa zany fa rehefa zokonjokony ianao dia manontany tena hoe ho aiza marina ty fireneny ity, ho aiza marina ty tanindrazantsika ity. Dia manontany an'izany ianao dia tsotra be ny amin'ny valiny zany tanindrazana zany dia tany naterahan'ny razambe anao, nilovanao ary anao lovanao le izy. Mampalahelo nefa ny amin'izao fotoana izao dia midimidiny sasany tena tsoriky mihitsy rehefa nanao fivoriana imbetsaka zay ary nampafantatra matetika zay fa 700 ny tany malagasy efa lasan'ny olona. Io tany itsahanao io tsy anao tsony ny eo ambaniny ao. Mbamboly kely eo anao dia zay nga ny azonao atao.
ny sisiny ranomasina ray manontolo eta azoko tsorona mihitsy indray voangina indray azo ny nalala fa miala avy ny maro antsetra marapatonga ny faradofay fa lasa ny sasany kio zany hoe tsisy ho an'ny malagasy tsony atao ohatra nyreny porozy reny tsika rehefa kelikely dia parkena dia izay sisany anjaratsika misy betsaka mantsy no tsy mahafantatra fa rehefa voavarotra manko le taninao dia lasa privé zany le izy fa lasa n'olona zany le izy ka na le tany itsahanao na lanitra lolavinao arange dia fa lasa ny olona koa zany tsy misy mamalagasy anao tsony zay ny novako hoe fiarovana ny tanindrazana iarovana ny accaparement tany eto Madagasikara ny tombohany ny front patriotique malagasy zany hoe tsy manaiky mihitsy zay ary tsy anaiky zay rehetra ny varotra ny tany teto tsy maintsy averina amin'ny malagasy ny taniny na mpanao politika izy na président izy na député izy na premier ministre izy na ministre ka mivarotra ny tany malagasy dia olona tsy vaniny zany amiko tsy maintsy averina amin'ny firenena malagasy ny tany malagasy tompoko na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana ary tsy maintsy iseho zany ary tsy maintsy atao mibaribary ny marina rehetra atao table rase tanteraka ny teo aloha dia zay vao mety ilaminy ity firenena ity fa raha mbola misy tanana vahiny mikitikitika foana ao ambadika ao mividividy foana sy malagasy mivaribary-pona ny tanindrazana satria tia vola tia voninahitra reny olonireny dia tsy maintsy amerina ny fanana amin'ny malagasy amin'ny malagasy onoa ny faritanao teo le hoe tia tanindrazana mijanona amin'ny resaka tany ihany ve nareo mijanona amin'le resaka tanindrazana fa ahoana ihany koa no fomba hoe anehoanany zay hoe fitiavana ny tanindrazana zay ny tany ihany resanao teo manko tsy ny tany ihany fa nilazaiko hoe na ny lanitra lolaviny io arange dia anisan'ny voavarotra koa rehefa midinao ny tany itsahanao ary nilazaiko hoe ao anatin'ny ao ambanin'ny tany itsahanao dia voavaritry ny sasany volamenatsika efa misy 12,000 tonnes ny lasa isa-taona ny ao ambanin'ny tany ao ny vatosoa ny arenakibon'ny tany rehetra dia efa ondran'ny olona efa manao aéroport izy any atsimo any ny feno eto miala isan'andro miala eto Madagasikara any malagasy ene zany ny fitsika jereo tia mahazo atsika efa fadiran'ovana ka mametraka fanontaniana anao milaza hoe ny tany ihany ve ny accaparement tany aloha ny tena narovanay mba hiverenany tany malagasy ho an'ny malagasy fa tsy homenany vahiny foana satria hoe bevoly izy dika zany fa mifamadiana ny lova aza zay lova napetraka ny razanao ohatra ianao miteny io zao midadabe anao nametraka trano anao dia lovanao le izy voavadiky ny sasany any amin'ny tribunal zany dia lasa amin'ny anarany tsotro zao ary betsaka tany navelan'ny razambe anao voavadiky ny sasany satria lafo be ny etra lohanao mamadika an'le izy dika zany fa tokony atao maimaimpona ny famindranana zany karama amin'ny malagasy efa varitry vetositsika tsy tsisy dikany le karamage ny olona any apita ny karama no otrinona ny eto amintsika otrinona ka rehefa karamanao tsy azahoana mamadika an'le tany amin'ny anaranao dia efa tena fahantrana be zany dia ry zareo be vola mba tsy tenenako hoe reto karana maivandoa rehetrarehetra reto manjakazaka eto amintsika karana bakon'ny frantsay mazana ary ny tena ady ataonay eo amin'ny front patriotique malagasy io na ny mandateza ny tena tia tanindrazana dia miady amin'izany tsy rariny ny fakana ny tany malagasy zareo manam-bola sady amin'izay mafia izy menakavy ny akamarony tsy hoe tsy fitiavana karana manokana fa le karana mafia ny lazaiko eo jereo tsara fa izy menakavy reo samy consul quelque part daoly ny ray ny consul ary ny zana ny consul ny vady ny consul dia rehetrarehetra dinio tsirairay izy mianakavy reo fa consul daoly mitady immunité parlementaire satria izy be vola ary vola mazana azo amin'ny alatra sy fanondranana ny arena amin'ny malagasy zany ntsika enay raha miresaka ianao mijanona amin'izay fotsiny ve le front patriotique tsy tompoko miady zay eo amin'ny malagasy indrindra miady ho an'ny taranaka malagasy satria ny tany dia ho an'ny taranaka malagasy zay ny atao hoe tanindrazana koa tanyny taranaka ao fa tsy hoe ho alainy zao rehetrarehetra zao dia tsisy ipetrahana tsony le malagasy rehefa aveo fa lasany daholy ny loza amin'izany dia tsotra
zany lazaiko anao zany hoe rehefa kelikely tsika dia tsisy tany ipetrahana tsony moron-drano efa lasa ny ao anatin'ny ranomasina efa lasa ny abakabaka efa lasa jereo no mahazo an'ny armady be dehibe ny ohatra azo raisina fa efa tena farahidiny ny anaovana amin'ny malagasy ary potehan'ny frantsay ny malagasy potehany tanteraka ny kolotsaina malagasy ka le front patriotika koa dia fitaizana fameranana fanabiazana famerenana ny kolotsaina malagasy zay mipotehana nosoloana kolotsaina frantsay zay ny anisan'ny dininy front patriotika malagasy toko ono efa nisy fotoana tamin'ny fitondrana Ravalomanana niezaka ihany tsy hoe anapaka ny tadipotra amin'ny frantsay fa mba hoe ampitovitovina lenta ny fifandraisana amin'ny amerikanina ny allemand sy ny frantsay sy ny japonais sy ny sisa tsy misy mahasamihafa an'izany rehefa mpanjanaka dia mpanjanaka na mainty na fotsy na iza na frantsay na amerikanina na rainy boty io na rehefa zay dia zay manjanaka izy ny andanany eto mitady ny arenanao ny andanany eto fa aminareo ve zany nilaza anao teo hoe anisan'ny nanohatra rava zany toeriky mafy tamin'ny filoha Ravalomanana teo ary ny toeriky tena tsy nitsahatra mihitsy tamin'ny transition satria mpangalatra daholo ny akamarony tao tsy nentiny zavatra nataony dia ilaina mibebaka ilaina milaza marina rehetra zay vao miresaka hoe réconciliation fampivanana zao iny mbola resantsika rehefa verina ka zay ny tsy tatiko zay nilaza anao tamin'ny voalohany teo hoe anisan'ny nanakina mafy amin'ny filoha Ravalomanana marina zany zay rehetra tondraka tsy mety tompoko tsy maintsy tenenina zanaka malagasy reny azo tenenina fa ny vahiny mpanjanaka mpanararoatra mpangalatra ny arem-pirenena tsy ekena fa raha zanaka raha malagasy lizy zanaka malagasy ange azo anariny ohatrany tamin'ny Ravalomanana nisan'ny tena hatramin'ny andro ny ambiriala nefa nasika dia nitoya tamin'ny andro Ravalomanana ka rehefa tsy mety ny zavatra atao dia tsy maintsy miteny ianao tsy afaka anginy ianao satria ny firenenao ny taranaka malagasy no potehanao amin'izao fotoana zao dia hita miariary mihitsy mifahampotehany ny fiarahamonina malagasy mifahampotehany kolotsaina malagasy fananina potehana mba azahoan'ny sasany manjakazaka io hoe zarazaraina enina ndray tananareo fa mbola anisany zany ko mbola resantsika koa nrehefa aveo fa tsy rariny zany ka ono Andriamantoafilo Jemisaratsima aminareo ve zany tena tsy ilaina mihitsy le vahiny tsy miteny an'izany mihitsy fa zay tsara sitrapo averiky indray na ny karana aza misy ny tena manao fotodrafisasa dia miteraka asa zay le création d'emploi madio fa tsy amin'ny fomba ankolaka ny nakanao ny tany nalainao ny tanin'olona par hectare miaraka amin'ny frantsay ianao raha ohatran'izay dia tsy ekeko fa raha le karana miasa makitsy-po mandeha metsena oatra amin'ny malagasy rehetra inona ny olana na frantsay io na karana na sinoa na vahiny iza na vahiny iza efa mihoatra ny 50% anie ny firenena tonga eto Madagasikara ny karazany foko rehetra zany fa eto daholy fa tsy fahakalana vahiny akory ny lazaiko na ny tenako manokana raha amin'ny fianakaviako misy frantsay fa za tsy miteny aminao hoe ny frantsay rehetra na ny karana na amin'ny fianakaviako ary misy karana akaika fa tsy izy rehetra ny lazaiko fa zay mangalatra sy manao tsinitsinina mivahoaka malagasy dia tsy eken'ny saiko mihitsy malagasy tompony Madagasikara tompoko dia an'ny malagasy fa tsy an'ny karana tsy an'ny sinoa tsy an'ny vazaha fa raha ohatra hoe vahiny izy manaja ny lalàna eto izy miasa miaraka amin'ny malagasy izy madio ny zavatra ataony inona ny olana dia fifaninanana madio ny atao dia mamorona asa ho amin'ny malagasy ary izy dia mitehaka fa raha miainga amin'ny alatra tsy azo ekena satria fa nimbazivana ny asiny malagasy zany ono manoloana n'izay voalazanao rehetra teo zay amin'ity resaka tany sy ny fiaraha-miasa ny vahiny na koa hoe misy vahiny sasany tsy dia mendrika loatra amin'ny tokony rahana aminy inona ny vahaolana hitanareo isoroana n'izany na hoe ampiananana zany rehetrarehetra zany hidina an-dalambe ve nareo sa betsaka ny vahaolana ny vahaolana tena tsy maintsy atao aloha ialana amin'ny vahoho mimpanjanaka dia manova ny rafitra rehetra naperaky ny mpanjanaka teto
ny rafitra iainantsika amin'izao fotoana izao ne ka rafitra napetraky ny mpanjanaka matoa rafitra mbola tavela hatramin'izao dia rafitra natao andemenany vahoaka sy andemenany ny firenena malagasy dia apetrany eo foana reny rafitra ireny a tsara potehana fa zay rafitra tsara na vahiny aza ny nametraka dia kolokoloiny napetraka fa ny akamaroany rafitra eto amintsika hatramin'izao dia rafitra fanindrinany vahoaka reny tsy maintsy soloana miverina amin'ny mamalagasy ianao amin'ny fihavanana malagasy amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny fahindrena malagasy amin'ny kolotsaina tena malagasy ary amin'izay mety ho tafita tsara mihitsy amin'ny malagasy tsisy zay tsy miaiky an'izany hoe malagasy zany eny eto tany fa ny problema atsika ny olonantsika dia izao no potehana ny kolotsainatsika io teny malagasy io no potehana mba hanazarazarana atsika io a nisan'ny socle ray io no potehana ny teny satria io a no hoany fandraisan'ny rehetra teto Madagasikara dia mipotehana tsikelikely dia niterena ny teny frantsay tany ampianarana dia niterena teny farany a foanana mihitsy ny teny malagasy tany ampianarana ny anton'izany tompoko dia destruction de la nation malagasy ny nataon'ny mpanjanaka teto potehana ny fiarina malagasy ny fomba rehetra mba hividana amin'ny malagasy zavatra vany apita dia natao tamin'ny andro hatramin'ny androny Zanabord zany a fa tsy voazao ary hatramin'ny andro taloha io hoe socialiste dradradrainy io na mpandrakan'ny Espagnol na tamin'ny androny Napoléon reny reny rehetra reny nge tany amin'ny Sénat frantsay dia nilaza mihitsy fa firazanana ambany ny razana malagasy tsy maintsy andevosina tsy maintsy alaina ny tantsika dia hoe kena ve zany amin'izao fotoana izao amin'izao hoe efa 21e siècle zao dia mbola naiky an'izany ve tsika everika fa tsy rariny zany diky zany fa azosoloana le rafitra averina ny rafitra mamalagasy averina ny tena mamalagasy atsika dia mifandray tsika malagasy dia amboarina tanteraka ny système éducatif amin'ny malagasy io fa tsy mety io teniteny foana ohatra ny efa ela ny tabataban'io reny mpampianatra reny any miainga ny zavatra rehetrarehetra ao ny mpamme fahazavana dia 250 000 sy vary kelo an'ny herinandro ny amenao azy rary ny ve zany nefa ny karama mpampianatra any epitany anisan'ny mpanabiarina mpianatra tany a azoko tsorona aminao mihitsy efa ela ny resako anao io efa ela ozy efa roapolo taona mihoatra telopolo taona mihoatra tamin'izany fotoana zany 25 000 francs français ny karamako firy zany betsaka zany tamin'ny mbola FF izy tamin'izany nefany karamany mpampianatra any taty amin'ny université eritreritjery tena tsy mitovy fanambanina n'le mpampianatra n'le izy na dokotera ianao na ingénieur inona ataonao miainga avy any amin'ny fampianarana dia tsy mety amiko zany amboary aloha ny karamampanabe any miainga ny rehetrarehetra amboary le système éducatif zany anisan'ny fanamboarana anasorana n'ireo mpanjanaka sy vahiny misetrasetra eto amintsika rehetra manososy mihitsy fa tsy misetrasetra akory dia mba efitsahana ny etapindoha ianao dia mbola mangina ihany dia rehefa aveo irahana ampitandro filaminana dia bomba lacrymogène ny alefa fandrahonana ny atao ary arotoky miteny aminao teto tabatabaina nanao famelabelarina atao analakely tao amin'ny trampon'olona telo andro aloha dia efa tabatabaina hitariky olona an-dalambe le olona io tsy nahazo alalana o nefa ny alalana efa ty aposika io raha onana amban'le olona namiany alana tao amin'ny commune tenina zavatamiko mihitsy izy zange izy sady amin'ny 12 sasany mbola atsona foana fa tandremo kia tandremo mitabataba ao fa loza be tsy nijanona ny telefony ny anahy moa tsy lazaiko anao tsony ny fandrahonana azoko vo mipotsaka dia efa feny dia ny olona any anatin'ny pavillon sisany olona samy mandeha eo amin'ny 200 place eo tao ny atsasany ny feny ny antony tsorona aminao mihitsy ny antony satria manodidididina teo zao na le mpitandro filaminana ara mihaino any izy fa any ambadika any izy fa tsy samyseho dia le olona efa nirarahany teo dia hoe tsy nahazo alalana io fa mitariky olona dia zany ny atao fampirorona mampirorona zany nefa mamoaka lalàna ianao hoe nampanao gazety aragadrainao ataonao n'izao rehetrarehetra zao amiko zany anisan'ny tafiditra amin'le cybercriminalité io fa rehefa madinika moa ianao dia madinika ianao ary izy ny tompony lakle
araka ny fiteny am'izao fotoana zao fa io ivadika ary tsy o mandrak'izay io mpitondra io fa oka tsy aro tena raha mpitsy mbola tsy fantatrao ary milaza aminao fa mbola veriko any fa zay rehetra nangalatra nanao tsinitsinina ny arena malagasy teto na nivarotra tanindrazana teto tsy maintsy ho averina amin'ny malagasy zany ho averina amin'ny firenena malagasy ny zavatry ny malagasy maadiodio fananana malagasy reny maninona ny anao rery ny manao an'izany zany angano ny antony nanaovana fifidianana dia nametrahana anao teo angalatra tsy niery anao tamin'ny vahoaka tsy nanao nininna dia amidinao kitsirano zao ny taninao mieritreritra ny lily zay pary io am'izao fotoana zao ao nanevitra amin'ny hoe fiaraha-mitantana fiaraha-mitantana inona tsisy resaka fiaraha-mitantana anao maadiodio tsisy fiaraha-mitantana ataonao zany vahoakanao efa fantomahatra tsy mihinan-kany nefa fadiranovana dia mbola miantso-mpanjanaka indray anao andao hitatana miaraka tandremo tsy zany manaonao foana ary dikan'izany any piray tsy kombakomba fitseniko filazako an'izany piray petsapetsa maloto saina zany ny anaran'izany tompoko inona no tokony ataontsika azahoana ny onositsika io atsika nosy io tsisy hoe ninina efa dinihana fa nidradradratra tamin'ny hatramin'ny gazetinareo anisy namoaka laza efa ela ny teny fa amin'io septambra io dia mbola dinihana amin'ny ONU indray io mody gidragidrainy taritariany golblaty hoe mba hatongavana any amin'ny septambra raha kany an'ireo nosy ireo ary efa namoaka an'izany foana hoe mitandrema fa taritariany eo io d mba mitaritarika zavatra eo izy dia rebirebeny eo le mpitondra atsika dia tonga ny septambra dia lasany io dia inona ny ataontsika rehefa eo fa zao dia miteny any malagasy ireo tsy mila ny négociation zany reo inona anao le izy ianao ve manaiky reo hoe andao andany ianao manandrana ianao io ndana resao golblaty hoe andao raha atsika mitatana ny ambasadinareo mbatomeny io na andao hoe raha atsika mitatana vadinao satria anao zany anaiky an'izany izy andao hoe raha atsika mitatana Orly na Charles de Gaulle nefa jerefy ataoniny vato izy ange manjakazaka ao vo miala ao ianao dia efa fise raha miteny aminao fotsiny aho hoe mametraka kamera any a Orly na any a Charles de Gaulle amin'ny malagasy ekeny frantsay ve zany kinona ny ataony an'izany aty amintsika tsika mbola tsy manana ny ety manana sy ny fitaovana tsy zany teknôlôjia avolenta tsy zany diso be transfert de technologie tompoko zavatra resaka hafa indray zay transfert de compétence mbola resaka hafa koa zay fa io fomba fanaony io tena fitazomana anao fanagejananao amban'ny fahefany tafapetraka tanteraka amban'ny vahoany ianao zao na mifotompisainanao ary ilaina soloana zany tsy maintsy zany ny dinay ao amin'ny front patriotika malagasy io anolona n'izany kolotsaina maloto tavela zany tsy izy tsony zany ny toetsaina tsy mety zany tsy zanatany tsony Madagasikara na saritsary ny ary ny azontsika tamin'ny 60 reny tsy maninona fa azo amboariny zany firenena rehefa maly eo tena dia manana ny fiandrainam-pireneny zany ny antony nanovanay lefa melabelarana tao iny hoe hoan'ny Madagasikara fanamboarana tondro zotra hoan'ny fahefam-bahoaka iterana teraka amin'ny fiandranam-pirenena ona anisan'ny vahaolana narosinao teo ny amin'ny hoe dingana tongavana amin'izay hoe famerenana ny polotsaina ny rafitra malagasy ny sisa le système le fandovana ny rafim-pampianarana inona ny koa no mety hoe etsika hafa atongavatsika amin'izay hoe famerenana amin'ilao ny asany malagasy ny kolotsaina ary ny rafitra malagasy tsotra le izy rehefa matsiaro tena le malagasy hoe tena maly eo tena ka miova ny toetsainy za milaza aminao fa ny akamaroan'ireo mpanao politika ireo tsy mpanao politika ireo fa usurpateur vola voninahitra ny ataony ao tsy fanaovana politika anie zany ny anaovanao politika dia lazaitra hoe mikarakara ny tany ho an'ny taranaka ao fa tsy ampibabenao trosandray amin'ny 100 taona manaraka le taranaka ianao ny manao tsy fanaonao dia ny taranaka ao na ampibabenao an'izany tsotro zany mba manontany tena mba mijery fitaratra ve reo indray mba manontany tena hoe makaiza reto zanaka manjafiny
betsaka ny zavatra azo amboarina miresaka ny système éducatif ianao teo hoe amboarina ny fampianarana fomba fampianarana rehetra eto Madagasikara averina ny teny malagasy fa io fototra iray azahoantsika rehetra lien fédérateur manambatra amin'ny malagasy io mipotehana io zany hoe isika malagasy rehetra misy teny kely somary miova fotsiny iny amin'ny faritra any vao mainka ara tsara mampandroso amin'ny malagasy fa na iza misy anao eto Madagasikara na iza toerana lehanao dia iray ny teny malagasy azony rehetrarehetra zay ny tsy taty ny mpanjanaka teto nanapotehany an'io zay ny nanovako anao hoe rehefa vao zanaka tsika dia ny zavatra faharoa nataony aingana dia aingana dia nanapotehana ny teny malagasy io mba ho potika tanteraka le nation malagasy dia ny nataony manaraka dia io volavolatsika io ekenao ve amin'izao fotoana izao hoe 1 pour 18 000 dia io koa mbola nyriny anao ary ny mahatonga an'izany dia le olona petrany eo amin'ny pouvoir olona avany aminy ary izy ny manala kabarin'le ambassadeur any frantsay zany izy ny manala izy ny mametraka zay tiany apetraka eo oresantsika rehefa fifa anaraka dokam-barotra kely tsika Andriamato James Ratsima dia miverina eto indray rehefa avy ia manaraka hatrany onjam-peon'ny Cool FM rasiny amin'ny mardefy 7:30 ianao tsy ivona ihany fa ao anatin'ny fandarana tafatafa isika miaraka amin'ny vahiny Andriamato James Ratsima anisan'ny mpitarika sy mpanorona ny fikambanan'ny mandatezan'ny titandrazana tena titandrazana malagasy ndesanao teo ny amin'ny hoe zareo ihany mametraka sy manala ny mpitondra teto fitsika ve zany tsy manana ny ampotsika ny fiandrianam-pirenetsika hatreto aloha raha reo mpanao politika milaza mpanao politika ireo ny akamarony dia raha nylazaiko anao zany hoe usurpateur rehefa tsy mpanao politika fitediavam-bola ny andanany ao milaza ary izy hoe zay ny tena mpanohitra mba hidirany any amin'ny assemblée any rehefa milaza ianao hoe anohitra nefa ndeha ho any amin'ny assemblée mialatsiny atoko fa fitediavan-tsely zany tsy mpanohitra zany fa hoana ny tokony toerana misy mipanohitra teneny manitsy ny zavatra tsy mety ianao tsy azo karamainy ianao zany andeha ao anaraka an'izay ataony eo indray tambatambazana amin'ny vola dia angina tsy mety zany na io assemblée atsika io ary dia hitanao reny fifidianana assemblée reny milaza eto aminao tsy fanaratsiana azy be dia be ny fantatra ao misy mahamenatra nyresaka tamin'ny député ray mba tsy holazaiko eto laza mihitsy hoe raha misy dia misy nge zokilaho izy eo amin'ny 10% io ny afaka resahana tena resahana fa sisa garaboly zany hoe zany hoe olona tsisy saina tsisy loha satria be vola ny vidim-pividy dia rehefa avy eo le olona ny fidy anao indray ny hitsakitsahanao sosensoenao jereo reny lalàna voateny eo reny jereo ny loi de finance io jereo ny loi sur ny cybercriminalité reny jereo daholo zay zavatra ataony ao olona tsy misaina maivandoha tsisy ilana azy tokony ho ravaina aingana dia vao nanompoka io gouvernement io na tsy pro an'io fitondra fanjakana io ary raha vao io ary ny teny mihitsy tandindondoza ianao Andriamato filoha raha tazominao reo zao efa mitsotra mazava zao ny filofan'ny ambassadeur frantsay fa rehefa te anala izy dia tsoahany rehefa te ametraka izy dia apetrany zany hoe olony foana zany no nitondra teto Madagasikara dia miteny azy zao averiko ihany fa tandindozany ray io filoha io satria ho tsoahany io tsy miaranzy amin'ny frantsay tsony io dia vodakany io dia fisolony an'izay tiany io dia efa misy makany ampitany tady ranoranony amin'ireny malala hitady toerana zao no lazaiko anao rehefa frantsay no miteny hoe mety izy nge efa mitsotra mihitsy izy teny tsotra mihitsy izy reny kabarina ataony teny hoe nareo mahatra firenena mahatra ny olona mahatra nefa nareo milaza nareo mamiratra midika zavatra be dehibe nge zany be dehibe ny dikan'izany ary navarina dia tsisy sanjory leo milaza mpanao politika efa hitsakitsahana ny etapindohany tsisy sany teny azy na ray raha fa ny tenanay rery no ny teny
D'ailleurs nivoaka tamin'ny gazetinareo tamin'ny courrier pour ne pas nommer hoe raha tena tia tanindrazana ianao re matogolo blaty ataovy ny valizinao raha tianao ny malagasy de ataovy zao de nzao ny valizinao de andana miala teto fa tsy andevonao malagasy de za rery no miteny an'izany sisa mandeha misolelaka any aminy any kaiza moa tsy tsakitsahany mbola resantsika rehefa avy eo mahakasika an'le sorodalana na feuille de route nareo nivony malagasy tia tanindrazana fa anisan'ny vovoan'ny songadina ary azo lazainy hoe ambety tenenivony fampahalalam-bavao ty resaka fampihavana pireneny ty Andriamatoa Jemy Saratsima ahona no fijerinareo sy andikanareo an'io resaka fampihavanana io maromaro moa no mivoy azy amin'izao fotoana zao le fampihavanam-pirenena aloha de efa ataony zareo kilalao fitediavam-boly izy io ary rafitra napetraky ny frantsay ohatran'ny senitiny io efa niteny foana hoe rafitra napetraky ny frantsay reny reny ny rafitra tsy mety reny ary zay tiany ataony nanaovana an'ireny ange de ametrahany ny olony hibaikony an'le malagasy ary zay rafitra nipetrahany iny senitsenity iny adiboko nyseho tao ny firenena de dafy fa zay nisy an'io de nisy adiboko ary zao nefa n'le izy nataony zay ampiadantsika malagasy fa hatreto aloha mbola tsy vitany le malagasy mbola manana ny fahendreny zay ny porofo fa isika malagasy de iray tsy miteny hoe miala ny prime ministre satria avy antiala ijoro zay zanaky ty le ary tsy mety ny ataon'ny zandrila mpitondran'ny baolina kitra de ijoro zay zanaky majangy raha vao daholy aloha reny rehetrarehetra hoe zay avary malagasy tompoko de iray ary zay tokony mahay zay manana mérite no petraka hitondra amin'ny firenena fa tsy hoe arovanao satria avany amin'ny faritra ao satria hoe hitsangany zay zanaka avaria avany moromani ohatra satria nitsoahanareo tao ny député anay na ministra iza sisa misolitenanay mahita ianao any États-Unis na ny Frantsa hoe rehefa mipetraka ny gouvernement de zay Corse tsy maintsy ao zay avany Marseille tsy maintsy ao zay Breton tsy maintsy ao tsy azo kitikitiany zay irongatra zay raha vao tsy eo ny anay inony zany toetsainy zany ny apetraka teto amintsika izy tsy manao fa ty aminao ny korotaniny am'izany ka amiko io fampihavanam-pirenena io de mbola ny vazaha ihany manao an'io ary io FFM io de efa miteny ray aman-dreny tsy malala menatra manaonao foana voavidimbola zany ny FFM matompoko amiko tsy mety amiko mihitsy io rafitra napetraky ny frantsay mba anandray io ny fampihavanana malagasy tena fampihavanana ataovy ny tena lazaiko teo hoe tabla razy ny zavatra rehetrarehetra lazaina daholo zay zavatra tsy mety de averina amin'ny malagasy zay lalainao de anao ve mandray karama de manaraka baikon'zay manome karamanao nge anao zany mazava be nge zany na akizy any amin'ny maternel raha mahatsapa fa rehefa manome karama ohatra amin'ny patron de presse rehetra ianao nge manotenitenena foana ianao io raha tsy tonga de voavelony barika be ianao hoe miteniteny foana ianao fa tsy piasako tsony ianao zany ka manatompony dolo ny presse eto amintsika de mahazo baiko ianao de tsy sa ianao tonga mena ambany mena moa zay ka de ahoana moa fa io fampihavanana io de fampihavanana ny zareo mpanao politika zareo miady tombontsoa miaraka ampanjanaka fa iza moa ny tena victime mateto otra am'izay tsy ny vahoaka vahoaka nga ny ady piteanao ny vahoaka de vononao ny vahoaka de ianao milaza hiavana ny ananinaniny ny victime tena victime de ny vahoaka foana hatramin'izay mbola langianao ndray izy hoe ianona nitifitra an'io ianona nanao an'io raha vao fampihavanana ka misy tanana vahiny de milaza aminao tsy ety mihitsy fa samy malagasy ampitio daholo ny malagasy rehetra avoay daholo ny gadra rehetrarehetra de mifamela de lazaina zay naka averina amin'ny malagasy zay nalaina ary miteny aminao fa tsy eo amin'ny fitondrana foana raha pitsy mbola tsy fantatrao ny zavatra miseho na iza nanao ny tsy nety de zay aloha ny dingana voalohany tsy maintsy atao fa raha tsy zany tsisy fampihavanana zany vitanao eo atao mitsangana ny atsy ampihavanao fampihavanana
satria nahazo vola tany amin'ny bailleur de fonds traditionnel ianao a dia mba hiprovena hoe tia mifacture lany zay ve zay ny hoe fampihavanana tsy mety angamba zany fa ny tena fampihavanana dia manao refondation an'ny société malagasy ianao manova ny zavatra rehetrarehetra tsy nety ianao zany hoe miainga tanteraka any amin'ny fokotany ianao any amin'ny fokon'olona ianao io fokon'olona io mavita zavatra betsaka na lalana ao amin'ny vitany raha ady ao amin'ny vitany ny tany rehetra fantany hoe izy ny tompony maninona ianao tsy miainga any amin'ny fokotany sy fokon'olona any eny tena masy mandidy fa ty fifidianana mbola rebirebeny rehefa mbola angala-bato hoe nefa gesticulation fotsiny ny ampanaovinao an'le olona sinao mifidy anao fa mivoaka mpifidianana efa voalaminao azonao amin'ny ordinateur amin'ny logiciel ampiasanao azonao rebirebena amin'ny fotsim-bary kely sy ny t-shirt reny toetsaina tsy mety ielana lavitra levina impity mandifotr'olona reny toetsaina maloto kolotsaina napetraky ny vahiny reny tompoko ary ny fampihavanana hoentin'ny FFM ho anareo amin'ny mandatezany ty tanindrazana anisany nanatrika teny amin'ny CCI tamin'izy anao fampihavanana reny efa 2 taona 3 taona zay tsy tadidiko tsony tena saika anao mihitsy ane le FFKM reo any ray aman-dreny am-panahy ary autorité morale dia nanaika hoe ataovy ara le fampihavanana dia nydiniana tao fa tsy reo reny ny farany reny na tena saika anao ary izy ao nanao calcul politique hoe zay namme volany tsy maintsy arahana tsy maintsy ianina ny atao premier ministre tsy maintsy izao ny atao dia rava le izy zay le tanany vahiny zay dia inrava iny dia zay tianao rehetrarehetra tatorina tsisy valaka amin'izany na io zavatra petraka io hoe fampihavanana ataon'ny CRN io ary betsaka ny olona fantatrao ary ny antso ary eo fa za amiko izy tsy ohatran'izay ny démarche tokony atao miainga ny fotony ianao mampiavana ny vahoaka ianao fa mivahoaka ny tena ny pitehanao teto fa tsy ianao nampediny ny mpanjanaka ianao mitady vola ianao mitady tombontsola avy io no afaka ampiavana nyreo vahoaka madinika ireo ary ireo tsy niady mba tsy asika dia lazaiko ianao hoe reo milaza iavayavan'ireo jola mizara remby zany ny filazako an'ireo fa tsy fampihavanana zany ny tediavin'ireo communauté internationale zany nge vide coquille vide vide mihitsy zany tsinitsininy zany mpamme baiko reo rehetra misoratena fianakavembe raisam-pirenen'ireo nge tsisy ninonao nefa izy miseho mibaiko anao eto izy mandidiny io rehetrarehetra io na ny fifidianana anao filopirenena farany iny arany napetrany izy ny nandidy izy ny namme vola izy ny baiko ianona mahazo milatsaka ianona tsy mahazo milatsaka soloa io senity io soloa ny CES nom de Dieu mais où on va là où on va anisan'ny efa natsidika atao ihany moa fa hiditra am'izay tsika ny amin'le makasika an'le volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana tafiditra ao anatin'izay le hoe fizarana hoenina ny boriboritany eto an-drenivohitra ahoana ny hevitrareo makasika an'izy io vola indray io voalohany aloha zay mba fetsifetsena dia zaraina vola indray ny député ao zao dia anangatanana ohatrany fanony zay le mampalelo le izy tsy reny noho ny fidin'ny vahoaka fa mitahana vahoaka reny tsy solomba vahoaka fa mpamita bahoaka anao tompoko ary voabaiko ny mpanjanaka ny ao io volavolan-dalàna ny laniny sy hoe Antananarivo zarana enina na io ambomanariny io range ny ratasena tamitsika io dia io zarazarainao enina inona ny antony zay le hoe zarazaraina anjakana divisé pluriel frantsay ny nampianatra an'izany dia enaranao ny lesona malotona petrany fampanakakezana ny vahoaka ny fahefana sy ny mpitondra le fizarazarana zay le fomba zay le fikafika maloto izy ny azonao fitahana amin'izany ny olona tsy nianatra tompoko ny ataonao an'izany dia zay ny lazaika anao ny collaborateur mpamita bahoaka manao an'izany ary jilamboto ny nanao an'io lazaiko anao mazava mihitsy ny eritreritro ary za mahitsy fiteny raha zany ny tanterahanao
de olona tsy mendrika akory anao hitondra ny zoma malagasy ianao zarazara anao mpanjanaka mampianatra anao hoe divisé pour régner de ampiarinao amin'ny vahoaka malagasy fomba inony zany meloka zany amin'ny cybercriminalité zao satria miteniny marina atao foana e za le tsy matahotra ary tsy matahotra nizaniza mihitsy raha vao ny fireneko nikitikitiana efa natsidiky teo moa tsika le makasika an'lay sorodalana na karazana volavolakevitra maro samihafa nentinareo nivony mantatezany ty tanindrazana manoloana ny toedraraha-pirenena amin'ny akapobeany inona no ambangivangony zay hoe karazana sorodalana arosonareo sotra be io raha tena solon'le tondrozotra mbahiny io tena tondrozotra malagasy io azavainay amin'ny antsipriany tanteraka ao miainga taiza aloha izy ty niainga amin'ny fokotany io de narafitra ary ny tanoranay tsisy voakarama na ray aza eran'ny Madagasikara izaran'io efa betsaka ny nazo efa be deaibe fa vao manomboka zay tamin'ny teto Antananarivo to amin'ny trampokon'olo iny de hoe hitariky olona andalambe tsy mahazo manao fandrahonana moa zao nazo azao lazaiko anao fa inona nefa teraky inona nefa ny zavatra inona te davanao volandray de iny eny le olona mpisolo vava anankiray na zany aza fantatray na azo vola be mpitandro filaminana hoe mamono afo na ny anarana raha lazaiko eo aminao raha tsy sahirana ianao fa ianao ny atahorako sahirana rehefa aveo ianao no lasa gadraina any satria amin'ny mpanao gazety am'izao fotoan'izao hoe fa andrasany oatra ny ronono fa sako eto milaza hoe zao ny vola namena andreo hoe ianina ny nameany vola raha ony ny olona iny aza vela makao ny olona tsy zany nge ny fireneny maninona ny atao an'izany ty fireneny ty reo rehetrareo mananjanaka malagasy taranakireo malagasy azo anariny reo olonreo satria zanaka malagasy ny olana fotsiny moa amitsika de zao ty volavola sy kolikoly ty apetraky ny vahiny lazaiko anao ny tena marina amin'io ny antony ambolena ny kolikoly nge de tsy le malagasy ny maloto sainy fa lotona na ny ara ekonomika na ny sandam-bola malagasy ny lazaiko anao hoe 1 pour 10 millions nge kolikoly ny mahatonga an'io mihetsika kely ianao jereo fa naniary Madagasikara raha rehefa nandeha matetika tany apita teo sy tsy teto tanindrazana elaela ny antony de nitsabo mivadiko tany de milaza aminao fa nisy olona nyteny tamiko hoe mbola tokony velona ianao zy zokola fa aza mandeha amin'ny ary Madagasikara itsonjovana ny ainao zany ozy raha tadidinao efa firy-taona nijoro niteny nanazava tamin'ny fotoana ny andro rajely poubelle Madagasikara nga ny olona ny Afrika nga Madagasikara aza maka an'io avion Airbus 340 io nasika mihitsy any teny tena joro tanteraka mihitsy any nanazavanyio mijoro ndray azao efa voa amin'ny pensée collective amin'ny vahoaka efa mahatra amin'ny vahoaka miteny ndray azao jerevy nazo any Sarkozy na Hollande io rehefa tsy tiany vahoaka ianao de matserova teny raha ianao mitiny frantsay apetraka eo de zao hoe anaraky ny teniny vahiny io prime ministre nge any vahiny io namako fa tsoroko eto le izy miresaka amiko izy tena lazaiko aminao misy rom-pihavanana amiko aza fa ny problema ako amiko any firenena tsy azo kitikitiana ohatran'izany tsoro mihitsy le zavatra atao zao ny tena fandehan'io dakadakany ray le filoha dakadakain'ny frantsay ao ho apetrany zay tiany atao sa iny tiany apetraka ao satria ny manaraka amin'ny baikony de milaza aminao zao mitsorondray azao tandremo ry vahoaka malagasy fa mandady ndray le mpanjanaka tandremo fa hopotika ny firenenao raha angina foneto ianao raha iso an-tanana zany nanaovana ny tondrozotra io miala any amin'ny fokotany io tsy namenizaniza volo io tsisy sponsor tsisy nizaniza mihitsy io ary tanora tena ty tanindrazana no mizarany io hitatsika eo ny fandehan'io hitatsika eo zay mahasakana an'io fa ny nanaovana an'io tsy ho sakananizaniza miala any amin'ny fokotany io mazava tanteraka io hoe fiandrianam-pirenena no ambadika io fa efam-bahoaka no apetraka eto fa tsy fahefan'le jilamboto milaza hoe ny fidiny vahoaka
matim-bola matim-boninahitra usurpateur amin'ny filazako an'ireny. Inona avy ny andinindininy ato anatiny ty dina mpiarahamonina moa zany no ilazantsika azy mahakasika an'le soro-dalanareo zany nresanao teo ny resaka fiandrianam-pirenena inona ihany koa no andininy sasatsasany ampahafantaritsika ny teny mahakasika an'izay hoe karazany soro-dalana nga avy aminareo eo anivony mandatezan'ny ty tanindrazana malagasy io zany. Zao le izy zandrevana rehefa manao trano ianao tsy eny akebakebany ianao manao azy fa miala any amin'ny fotony foana fa tsy hoe any amin'ny tafo ianao manomboka ny akebakebany iny. Zany no nanaovana an'ity. Misy 3:50 ny zavatra napetraka ato. Rehefa arahana tsara fotsiny io ary rehefa voadinika io ary mbola azo amboarina rehefa tena voazary era amin'ny Madagasikara io ary ho voazaranay io na iza faly na iza tsy faly fokotany rehetra le 2.50 eto aloha zao dia efa manomboka tsikelikely zay ary rehefa betsaka ny nahazo. Dia hitantsika eo rehefa samy mandinika an'io hoe iza marina ny tena maso mandidy eto amin'ity firenena ity ny vahoaka ho mbola veriko ihany ary izy io raha tianao dia hoe dina ny nanaovanay azy satria zany ny tena malagasy fa tsy ho ataotao foana hoe zao ny entinay vahiny tonga masika be so manana problème anao fa alao tsorotsoroky fotsiny le izy tsy ireo zavatra nataony zalahy reo ny anavitra ny Madagasikara sy anavitra ny taranako ao sy ny taranako fa ity ty diny ity ho zarainay eo dia ho hitatsika eo mifandehany ho hitatsika eo fa nareo miaramila atsika manao reo setrasetra rehetrarehetra mpanovina ny zavatra tsy mety reo ary dia efa namme ohatra hoe raha morotsiraka malagasy fotsiny voafe atsika amin'ny azan-drano malagasy dia fantatra hoe 4 millions d'euros moa no azo amin'izany dia sampy kely d'occasion men'ny frantsay anao dia iny fa tokanana miaraka aminy dia iny fa tedavina ilaina ndray ny nosy manodidina satria feno arena na gazy na solika na inona dia manaiky ianao nefa raha voary ny tafika malagasy ny folo alinda malagasy ny morotsiraka fotsiny dia milaza aminao raha io fotsiny aza ny fehezana ny miaramila sy ny folo alinda dia raha kely indrindra tompoko dia azo amena 15 millions efa am'izay ny miaramila farany ny ambany fa tsy ireo generaly zaraina galona maimaimpony no kory no avita inony eto. Reheto manana amin'izay lafiny zay mihitsy ny olona anaovantsika. Alao tsika iangany amin'ny fokotany dia ho hitanao ny anaovantsika azy. Tsy fitediavam-bola tsy fitediavan-tseza ary zay sezanao zany tsy rahahako mihitsy. Rehefa tafavoaka fotsiny fireneko rehefa avitra ny taranaka malagasy dia zay ny tanjona. Fa le toe-tsaina napetraky ny vahiny mihitsy any hopiteha koa hopite atsika io toe-tsaina maloto io ny kolotsaina malagasy no ilaina verina ny firenena rehetra zay niankina tamin'ny kolotsaina dia mitedavy ianao izy amin'ny firenena tsy tafavoaka fa raha vao ny soloana ny kolotsainanao diky zany fa le kolotsaina napetraka iny no asiana baikona ho arahanao dia midiky zany fa hanompo an'iny olona nametraka an'iny foana ianao mba tsy ilazako mazava eto hoe ny frantsay aloha zao zany tena nanao an'izany teto amintsika mipotehany le kolotsainatsika ny soloany kolotsaina frantsay dia zay le izy amerina zany amerina ny asin'ny tanindrazana amerina ny asin'ny malagasy alohatsika dia amerina ny fahefana fahefam-bahoaka fa tsy ireo rehetrarehetra milaza minisitra sy ninarinireo ho hitatsika eo ho hitatsika eo raha monsieur Belour dia ho hitatsika eo ho hitatsika eo ato anatin'ity karazana dina napetraka reo ty ohatrotrany ahoana ny fomba anovanareo ny fomba fanaovana politika eto amintsika misy mahakasika an'izany eo amin'ity karazana soro-dalana napetraka reo tsisy afa-tsy zany eo anatin'io apetrako aminao io zao raha mbola tsy nahazo ianao dia nitondrako anankiray ianao io ary raha pitso zahay dia fanompoka anao iimprime azy anotany io rehetrarehetra io ary hitanao fiparitaka io atoato dia alao ny vahoaka ny tsara raha mahasoana na tsy mahasoa azy raha tsy mahasoa azy moa dia zay zany ny eritreretinay
dia alao izy anaraka ny fivanam-pirenena taon'ny sasanyireo dia alao ahatra mandrak'izay eo fa raha masoa azy dia ho atolotra azy io ary rehefa ny vahoaka no miteny vox populi vox dei ozy tsika ary misy tenenantsika malagasy mihitsy hoe mpifidy no iza mpifidy ny tompony izy manana ny lakile dia zao le izy lakile voalohany amin'io tsika malagasy kristianina vavaka bebaka lakile faharoa mahatoky fa tafavoaka atsika Madagasikara ny lakile farany manana finoana amin'ny malagasy rehetra fa ny malagasy Madagasikara manala n'ireo mpanjanaka sy mafiakarana napetraka tetireo tsy ny karana ihany mbola veriko ihany hoe tsy hoe tsy fitiavana karana misy fianakaviana ao amiko raha misy karana ny avako na sinoa na vazaha fa zay rehetra madio saina ka vonina iara-iasa ifampitatana amin'ny malagasy dia ekeny fa zay rehetra napetraka anjanaka amin'ny malagasy dia hotsoahana ono fa nitoetsainy tsika sasany any kony mbola mila sy manana milany zay hoe fiarahana amin'ny vahiny na fisolelahana angana izy lazana azy amin'ny vahiny zay any koa mbola olana ka mahasarotra n'le fanivana tianareo atongavana ary mbola mety alavitra ezaka an'ity resaka mariny zany le izy nge tsy mory na ry zay tsisy mpamome vola raha tsy mirendre raconte amin'izy amin'izy io nge mahatonga miteny aminao hoe rehefa ny kolotsaina nidira mpanjanaka sy navahiny dia kolotsaina mandeha mihitsika zay aloha ny tsoahana dia le système éducatif tsy maintsy amboarina fa ny tena lozy dia fahantrana ara-panalina lazaiko iany hoe mila mivavaka mila mibebaka ny antony dia tsotra tena io nge dia hoe ny olona no arena sarobidy zany hoe nao ny vahoaka malagasy ny tena sarobidy ny fanahy nefa ny maha olona nefa ny eto amintsika dia fahantrana ara-panahy zany nge ny tenenako aminao hoe ny lakile an'io dia zay fibebahan'ireo rehetra nanota rehetra ireo zao mbola tedaviny sasany ampidirana tsy masika tena mariny ty lazaiko ny mikonikonina guerre de religion fanatsaratsarahana fisarasarahana vahoaka indray ny ataon'ny sasany eto dia entina amin'ny fomba hafa indray le izy tonga dia mahavita 70,000 emploi zay mahavita zao dia anompo anao ray zany le malagasy ny tany nefa anazy maninona tsy zaraina maimaimpona raha le tany dia ataovy maimaimpona le famindrana ny lovany dia atao betsaka ny be dia be ny mesurage raisina elana amin'izao vahoana amin'ny mpanjanaka izao misy kolotsaina fototra reo tsy maintsy averina zay tsara ary porofotsika amin'ny dina petraka io le izy ny zavatra nety mimpanjanaka ka nety nge dia misy fitenenantsika ohatran'indraindray any amin'ny famangimbanjoro eny izy tsy hita zay maharatsy azy rehefa tsy hitanao zay maharatsy azy dia ampidirina atao le izy fa le rehetrarehetra ny akamarony dia nanam-potehana atsika zay no anazavana hoe tsy maintsy tsika mitady lalana ialana amin'izao maizina hitondrana amin'ny firenena zao ka raha io tondrozotra resahako aminao io no resahana lavetsy dia tsy vita mihitsy satria izay lazaiko aminao hoe 350 ny zavatra voasoratra ao dia ny efa miaraka amin'le toko faharoa miaraka ty apetrako aminao ty ny famelabelarana ny hevi-bavety rehetrarehetra sy ny antonantony rehetrarehetra ao anatiny ao dia mba miangavy ianao avakio le izy dia aparitao amin'ny namanao amin'ny piray-bodirindrina anao dia efa zava-dehibe zay efa fandrosoana fa za milaza aminao fa le député mitaingina V8 reny na le zanaka kely malagasy mitanjaka eny amin'ny arabe ary nge tsy hitany tsy fatany reny zavatra fatany reny sakafo be arereny reny mba ampitsiriritra ny vahoaka madinika reny ve toetsaina mendrika toetsaina nindina ary zany toetsaina biby zany ny filazako an'ireny manososy ny vahoaka reny
nefa le vahoaka nametraka anao tao ny era tamin'ny vahoaka ave anao nanao an'ireny sasafidinao no nanao an'izany oka mba heritreritra oka mba hatsiaro tena fa tsy ho foana ianao mandrakizay ho miovaovy io ary tsy petraka io mifitondrany io foana ianao raha pitsy de tsy fantatrao io nahoana nahoana isaoranao teto amin'ny fandarana tafatafary Andriamatoa Jemsa Ratsima dia mametraka ny mandrapitafo amin'ny fotoanantsika manaraka andriany misaotranao nanasa de somary elana tsiny raha misy voakasikasika voadonadona amin'ny tenina voaka fa mipilazana amin'ny famarinana tabla razy ny passé rehetrarehetra ny zavatra ataontsika firenenika ambanana izy dia tsy han'ny mpitondra fa ny vahoaka malagasy misaotranao tompoko mametraka ny mandrapitafo amin'ny fandarantsika raha-pitsondray ary ao amin'ny tranga-piarahamonina sy ny sosialy